PDG Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Tanterahana any Tokyo renivohitra Japon manomboka omaly ary ny farana androany sommet de la nutrition pour la croissance. Ho fanamafisana ny fiara-miasa manoloana ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny kere any amin'ny atsimony nosy no isan'ny hiadiana mafy ho ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony. Toy ny fitsarana ny rara Apollo 21 fananganana orinasa tsara first no ny fandraisan'ilay teratany vahiny Philippe François sy Paul Rafanoarana araka ny votra androany tamin'ny fotoam-pitsarana. Akoatra ity teratany vahiny ity isan'ny niatrika fitsarana ihany koa ny vadiny. Ahina ny fiainan'ny fampiasam-bola ho an'ireo orinasa tsy miankina ho an'ny taona 2024 eto Madagasikara raha nambaran'ny groupement des entreprises de Madagascar. Anton'izany ny fanovana ny teti-bola mpanjakana 2024 makasika ny zone franche. Mandidina ny zato ankehitriny ny fitarainana voaran'ny CNIDH makasika ny tsy fanajana ny zona olombelona. Ny trangana herisetra sy ny tontolon'ny asa no anisan'ny nahazahoana fitarainana betsaka raha ny fanazavana. Maresaka iraisam-pirenena nandray fahefana androany chancelier allemand vaovao Olaf Scholz ny solotoerana n'Angela Merkel izay nitondra ny firenena nandritry ny 12. Nadirindra vetrany. Finaritra tompoko lasy tompoko vafotoana vaovao eto amin'ny École TV Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia tanterahana any Tokyo renivohitra Japon nanomboka omaly ary ny farana androany sommet de la nutrition pour la croissance. Ho fanamafisana ny fiara-miasa manoloana ny ady atao amin'ny tsy fanjarian-tsakafo vokatry ny kere any atsimony nosy no isan'ny adiana mafy ho ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenenana izay nataony gaetan Andriatsila. Ny kontinanta Afrika sy Azia no tena voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo. Avy roeny amin'ireo hita maneran-tany ny tany tsy fanjarian-tsakafo ho an'ny Afrika. Raha ny taremarika, Afrikanina iray amin'ny 5 no tratran'ny mosary. Mbola ina ihany koa fa ny kontinanta Afrikanina irery no tsy tsahatra hitombo ny isan'ireo olona iaran'ny mosary ao aminy raha tsy misy fandraisana andraikitra mivaingana manoloana izany. Antony mitarika ny tsy fanjarian-tsakafo ny ady an-trano sy ny fiovan'ny toetrandro. Isan'ny firenena tena mizaka ny tsy fanjarian-tsakafo nateraky ny fiovan'ny toetrandro ihany koa i Madagasikara. Vokany, tsy afaka manao ny asa fivelomany ny fianakaviana araka ny kabarin'ny filoha. En effet, ny fiovan'ny toetrandro no manampitrotraka ny kere na ny mosary izay miatra amin'ny faritra atsimo Madagasikara efa 10 taona ny maro. Ireo mpiray tanindrazana amiko any amin'ny faritra iny dia mizaka ny mafy noho ny krizy amin'ny fiovan'ny toetrandro izay tsy avy amin'izy ireo akory no mahatonga azy. Ankehitriny, mpiray tanindrazana amiko miisa 3 etsy sy iray tapitrisa no iaran'ny tsy fahampitsakafo. Olona miisa 2 etsy amin'ireo no ao anatin'ny dingana fa 4, izany hoe miaina ao anatin'ny krizy ara-sakafo. Manodidina ny 5,7 alina ny zazalatsaky ny 5 taona mijaly noho ny tsy fahampin'ny sakafo laliny. Manoloana ireo tarehimarika ireo dia tsy maintsy mitady vahaolana metimety kokoa isika. plus adéquate. Tandidomindozany ny ain'olona ny tapitrisany ka fotoana izao tsy maintsy andraisana andraikitra sy karohana vahaolana. Mitarika ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny filoha miaraka amin'ny governemanta tao anatin'ny rotaona izay. Nametraka paikady sy fomba fiasa ny fanjakana malagasy andresena izany. Parmi elles, l'organisation de plusieurs caravanes du Sud. Isan'izany ny fikarakarana karavanina maro, hitanterana ny fanampiana amin'ny entana ilaina amin'ny andavanandro ho an'ireo mponina any atsimo. Eo ihany koa ny fanaovana ny hetsika vola ho an'ny fianakaviana maherin'ny ray etsy. Hetsika iray mamaly ny filana maha olona eo no eo amin'izao fotoanan'ny krizy izao.
noho ny fanohanan'ireo mpiara-miombonantoka ara-teknika sy ara-bola nanao antso maika na appel éclair amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena ihany koa izahay olona efa ho ray tapitrisa araka izany no nahazo fanampiana ra-sakafo sy ara-pitsaboana ary afaka misitraka rano fisotro madio fanadiovana ary fidiovana hanampiana ra-sakafo ireo mpianatra sy adina amin'ny fandaozana sekoly nametraka ny fandaharana asa fampisakafoana an-tsekoly na ny programme de continue dans les écoles manerana ny nosy izahay ampriariana ihany koa no nanangananay volana vitsy lasa izay ny orinasa voalohan'ny mpamokatra fanampy-tsakafo Nutrisud hiadina amin'ny tsy fahampy-tsakafon'ny ankizy Nutrisud pour lutter contre la malnutrition infantile. Ny antony mpitondra rehetra anoana azy amin'ny fiarovana ny ala ny morotsiraka sy ny fanapariahana ny angovoazaovaozina sy ny biocombustible ny filoha malagasy ny fiarovana ny ala sy ny fitantanana radary ny arena voajanahary manerany tany no mila atao lara-pahamiana entina nafoanana tanteraka ny tsy fandarin-tsakafo ny antso ireo mpitondra manerany tany ihany koa anao lara-pahamiana ny tsy fandarin-tsakafo ka amondrona hery sy anao hetsika lehibe iraisany anatanterahana izany amiana maneran-tany tsy maintsy andraisana andraikitra ny tsy fandarin-tsakafo raha ny nambarany. Toy ny fitsarana ny raharaha Apollo 21 fananganana orinasa tsara first no ny fandraisan'ilay teratany vahiny Philippe François sy Paul Rafanoarana araky ny voatra tamin'ity androany ity ankoatra n'ity teratany vahiny ity niakatra fitsarana ihany koa ny vadiny no nasaina. Niditra tamin'ny andro fahatelo tamin'ity androany ity ny fitsarana ireo voapanga tamin'ny raharaha Apollo 21 isan'ny atrika ireo mpitsara ilay teratany vahiny Philippe François nambarana nyloana ireo mpitsara fa fandrarahana sy fananganana ny orinasa tsara first izay misehatra amin'ny fanangonana sy fivarotana volamena amin'ny banky foibeny Madagasikara sy ireo mpandraraha any ivelany no antony fionana teo aminy sy Paul Rafanoarana ary Iaina izay administrateur tafiditra ihany koa amin'ity raharaha ity. Ity teratany vahiny ity no voalaza fa tare generaly ny orinasa io tamin'izany. Ny aiky ny tenany fa nisy ny resaka politika ny fanaovan'izy telo mirahalahy saingy tsy nibahana fotoana izany fa isan'olona izay ny Paul Rafanoarana tamin'izany ny hoe anova ny tantarany Madagasikara ary hitondra ny firenena mankany amin'ny tena fampandrosoana. Amin'izany anampy ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fanatanterahana ireo asa fampandrosoana eo amin'ny lafin'ny fahasalamana, fanabeazana sy ny sisa fa tsy nisy resaka famonoana na fifofona ny ainy ny filoha am-pirenena. Za hitako mihitsy hoe te fanaraka tsara mihitsy izy satria ny zavatra resan'jareo hoe resaka hoe raharaha momba an'le tsara first fitrandrahana sy fividanana volamena amidy amin'ny banque centrale na amin'izay mety client any ivelany mety vidy satria ny zareo io société anjareo tena fa hoe madio tsara mihitsy ao dodolo taratasy mazava izy na ny Paul na ny azy dia zay fa ny Paul fotsiny satria izy hoe mamalagasy anazy dia nisy fandraisana amin'ireo akaiky ny président de la République tahaka zany directeur de cabinet sy ny conseiller sy tena akaiky ny président zany hoe teo akaikin'io zany tao alohan'io nisy an'le hoe misy le remaniement tokony atao dia reny zany ny resaka atao dia hoe mety ho lasa ministre ianao monsieur Paul na premier ministre ka ahoana sy nam'izao dia resaka an'izay ry zareo dia nanome anarana ny sasasasany rehetrarehetra dia sahala amin'izay zany izy fa tsy misy firesana famonon'olona mihitsy fa amin'izay izaho zany hozy izy monsieur Paul maly hoe adala ve za raha olona hoe io no ametraka anah ho ministre na premier ministre dia za no amono azy. Efa miaramila i François Philippe raha nambarany hatrany saingy tamin'ny mahampandraraha sy businessman azy no nifitoran'ny dinika teo amin'izy telo mirahalahy tany amin'ny trano fonena ity teratany vahiny ity ary ny teny hoe Apollo 21 nandritra ny famitorana no nahelony izany voalohany. Raha lazaina kely izy fa hoe Apollo 21 no nitondrana an'le izy le Apollo 21 ge anarana fotsiny ny fisetrateana kely satria raha resaka président de la République tsy famonoana olona tsy Apollo 21 zany satria fusil de chasse ge ve amonoana président de la République zay nataoko maly fa hoe fangaverinao akanga ve sa pigeon vert amin'ny président sa bitro no tifirina amin'tikatra hoe basimborony ity ka ny marimarina kokoa zany dia hoe raha président de la République no tena tianao vonoana na natao hoe anaran'izy zavatra tsy natao Apollo 21 fa natao hoe bitro 13 na hoe vorotsiloza 13 na vomanga 13 dia azo natao satria basimborona le izy ka noho tsy mahabasimborona le izy fa marina fa hoe Apollo 13 hoe hanadiovana manodidina président de la République le mpanao affaire vonany corruption trafic d'influence détournement ireny tiana diovina ka ireny tiany Andriamatoa Paul Rafanoarana hoe diovina amin'ny zavatra io no haino ny fitsarana tamin'ity androany ity ihany koa i Brigitte vadiny François Philippe izay voapanga ihany koa amin'ity raharaha ity
nambarana aloana ny fitsarana fa naheno ny ampandresaka izy telo mirahalahy izy izay nisy hoe un commandant de 50 personnes anonganana ny fitondrana saingy tsy fantatra na eto Madagasikara izany na aiza. Araka ireto olona telo no enoho ny fitsarana ireto samy nanamafy fa tsy nisy ny fikasana amono ny ain'ny filoham-pirenena ny raharaha Apollo 21 fa fanadiovana ireo mpambotra ny firenena misakana ny fampandrosoana. Isan'ny mampametra-panontaniana ny maro izay niatrika ny fotoam-pitsarana ny hoe nahoana no tsy nenona sy nosamborona ireo anaran'olona izay voatonotona matetika amin'ity raharaha ity. Ito amin'ny andro ny rampitso ny fotoam-pitsarana izay ahafantarana misimisy kokoa hatrany ny momba ity raharaha ity. Lafa mavao hafa kosa indray dia ina ho nisy tsindry ny fividianana izay filoha nisy ny tanterana ny alatsinainy lasa teo ho ny filoha nasionaly KMF Knoe mampitombo sy miteraka ayay eo anivon'ny mpisehatra ara-fividianana sy ara-politika izany raha ny fanazavana Henri Filory. Taoriny na voafidy any Dama Andrianarcy Dorota Farsen ho filoha vaovao hitantana ny CENI mandritra ny entona manaraka. Ny tombo sy ny amafiatrany ny aya ny mpiantsehatra amin'ny lafiny ara-pifidianana sy ara-politika ho teo anivon'ny KMF Knoe fanabeazan'olom-pirenena androany. Na araka ny lalàna aza ny nahalany azy ho eo amin'izany toerana izany mipetraka ny ahiasy raha toka ity filohan'ny vaovao ny CENI ity izay olona no tendreny ny filoham-pirenena. Manana ahiasy ho nisy tsindry ny antefa tamin'ireo mpikambana 7 miralahy mandrafitra ny CENI ireto ny filoha nasionaly ny KMF Knoe. Dia nenay zany fomba fijerinay hoe ny fanontaniana apetraka eo dia tsotra makany amin'ireo commissaires électoraux reo tena conscience zareo tokoa ve no nampiasainy tao ny fahalalahany tokoa ve no nentiny ny fidy eo ny fanontaniana mipetraka zay tsisy afaka mamaly azy raha tsy zareo ihany satria raha fijery azy teo zany 7-2 zany mipetraky le résultat midika ve zany fa efa nisy fampiresahana tany hoany efa nisy tsindry ve tany hoany na Knoe tsy afaka mamaly zay fa nenay zany misy mametra-panontaniana hoe crédible ve eo tsy crédible eo aminay zany dia tsotra le izy tsy androany ny lazantsika anio hoe crédible na tsy crédible fa avela ozy asa dia arakaraka ny vokatry ny asany sy arakaraka ny fihetsiny eo zany no atantsika hoe crédible sa tsy crédible ilay CENI. Misy araka ny lalàna velona makasika ny raharam-pifidianana nanomboka ny voalohan'ny volana Desambra lasa teo ny fanavaozana isan-taona ny lisy mpifidianana tsy mbola harenesampeo ny makasika izany amin'izao fotoana izao mitaky ny hanaovana lisitra vaovao makasika ny lisy mpifidianana ihany koa ny KMF Knoe. Zahay dia mitaky ny hanaovana refonte an'io liste io ny lisy mpifidianana io foana niteraka olana hatramin'izay mbola révision manokana no natao tany amin'ny 2012 donc io liste io liste efa ela zany zahay mietrehitra hoe fotoana zao anaovana liste vaovao ino moa le hoe refonte ny mahasamihafa ny refonte sy ny révision. Ny révision zany efa liste eo ihany no alaina ny findrafonenana misy maromaro moko le fifindrana fonenana misy nakany Pasana misy nakany Pigadrana misy nakany amin'ny tanàna hafa zay zany le révision fa zahay zany tena mitaky hoe refonte rangano atao ino moa le hoe refonte miainga amina fanisana vaovao ny olom-pirenena malagasy mananjo tokony hiditra ao anatin'io na dy zany hoy izy anao hoe efa lalàna mipetraka hatreto ny hoe 1er décembre zay zany dia manainga mafy amin'ny nareo amin'ny CENI mba ilaza mazava ny fanombohan'ilay révision. Nanamafiatrany teo anivon'ny Knoe fa tsy hanova fomba fiasa izay fa nahalalana azy hatramin'izay izy ireo amin'ny fanararaha-maso ny fikirakirana ny fifidianana na manana olona efa mpikambana tao aminy aza izay lasa filoha lefitry ny CENI amin'izao fotoana izao. Nanatitra fenkevitra momba ny fitantanana ny fifidianana amin'ny taona 2024 ny vondrona panorama izay ahitana antoko politika mpanohitra maherin'ny 20 tamin'ity androany ity hodiniana ho ny filohan'ny CFM izany Michel Arnardo. Taorian'ny fivoriana nataon'ireo antoko politika mpanohitra miisa 20 mahery mivondrona ao anatin'ny panorama ny 13 novambra lasa teo. Nanatitra ny feikevitra ny vohitra nandritra izany teny anivon'ny CFM izy ireo io maraina io. Feikevitra izay miompana betsaka amin'ny fanatanterana fividianana mangarara amin'ny taona 2024. Ny fomba tokony hitantanana zany ny fifidianana zany sy ny lalàna mifeny fifidianana ihany koa eto amin'ny firenena satria io no tena fototra iavian'ny crise teto amintsika
dia mba ialana linina am'izay tokony zavatra iseho a andrasanay amin'ny CFM moa zany izy efa manana ny asany CFM amin'ny fampihavana-pirenena ary mitandro ny sinzan'ny fitoniana zany eto amin'ny firenena dia izay zany no andrasanay amitrareo fa ho fifidianana tena madio sy mangarahara ny fifidianana eto a fa tsy fandombana fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana finosoka salabana. Nanamafy ny tokony tsy hanatanterahana ny fividianana ao anatin'ny tsy fitorovi-kevitra ny filohan'ny CFM. Hodiniana mandritry ny fivoriam-ben'ny CFM ity fe-kevitra natolotra androany ity. Amin'ny zava-kendrenay atao anatin'ny CFM ny iraka ampanaovana anay izay voalazany lalàna dia mba hisiany zany hoe fitoniana, tsy hisiany zany hoe fivoriam-berenany krizy izay hitantsika ny vokany ho an'ny firenentsika fa manjary mikorosofana ny fiainam-pirenena na ara-toe-karena na ara-tsosialy na ara-politika vokatry ny krizy ny fanesy teto amintsika eto. Hodininay aloha satria ao anatin'ny assemblée générale zay izao dia hodininay atao anatin'ny CFM izay sokevitra zay mba ahafahana mba hisian'izay fitoniana zay tokoa eto amintsika eto. Mbola anatitra izay fe-kevitra izay ny amin'ireo androm-panjakana hafa ny vondrona panorama raha ny fanazavana andrasana arak'izany toy ny izay. Maro kosa ny resy lahatra amin'ny tokony hanakatonana ny sistany isorohana ny fiparitany Covid-19 indray manerana nosy araka ny valy ny fanadadeny izay nitotosainy agence capsule iarahana amin'ny Cool TV FM miantarandriana. Aminao tokony avy alisokatra sa idina indray ve ny sistany? Io ny fanontaniana napetraky ny agence capsule tamin'ny olo-pirenena misa 720 taonany mihoatra teto Antananarivo renivohitra ny 7 ka hatramin'ny 12 novambra lasa teo. Maro indrindra na ny 950 isanjato resy lahatra fa tokony idina ny sistany mba hisorohana ny fiparitany Covid-19 fa sy hisorohana ny fiverenana amin'ny fiboahana mety aterak'izay indray. 930 isanjato ny laza fa tokony avy alisokatra fa amafisana ny fanaovam-baksiny. 9 isanjato kosa namaly fa tokony avelanao izay tiany ny olona ary avela misokatra ny sistany. Ho an'ny mpandinika fiarahamonina, ny fahavononana amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiatrehanan'ny Covid-19 no tokony mamaritra ahafahana manapaka raha toka ilaina na tsy ny fanokafana ny sistany. Maneran'izao tontolo izao, misy foana manao hoe akatony dia misy manao hoe voay. Fa lisy tsy miankina amin'ny fijeriny ilo fa miankina amin'ny fahavononan'ilay dispositif rehetrarehetra. Ny zavatra mitranka aloha ninina dia misy fiatraikany amin'ny ekonomia ilay izy dia sarotra be koa raha vao kendaina tanteraka ilay ekonomia fa manjary tena olana be zay fa ny fahendrena dia mametraka dispositif ahafahan'ny olona rehetrarehetra zany hoe tsy sanatria hiaran-dosa ao anatin'ilay izy dia ilo dispositif efa misy an'ny vaksiny anankiray dia ndraindray koa moa amin'izao fotoana izao hoe ajaina koa ny zon'ny olona tsy miteny hoe zay tsy hanao vaksiny dia raha izany dia mila dispositif hafa izy dia miverina amin'izay fepetra rehetra ndraisitsika hatramin'ny voalohany dia miverina mampatsiahy foana hoe tsy mifindra io raha tsy misy fampikasoana sy rivotra sy ny karazana. Tsy mbola ampy ny fampiarana ny fepetra io raha ny fanazavana. Mila ezaka fa satria zareo raha firenena vaventy reo efa manana efa tena hoe mipetrapetraka daholo na ny fomba fiainana le mode de vie mbola sahirana be ry zareo dia ny antsika zany misy tokony avaozana sy averina ohatra ray izao ohatra fotsiny resaka ny bus ohatra raha mbola ohatrany io ny atao dia tsy izy mihitsiny io tsy mety io zavatra io fa tokony mielanelana dia ohatran'io zany ny spectacle sy ny karazana raha mbola ohatrany io ny atao dia tsy eto mihitsy io zavatra io fa dia mila fepetra sasasasany zany mila miverina dridradritra fa ho an'izay sanatria hoe tsy ohatra tsy manao vaksiny dia mila tena mandray fepetra samihafa ny olona any ivelany moa fa mandeha amin'ny couloir vaccinal isaky ny activité veriko hoe zavatra tokony atao zany. Raha ny ampitotanisa mivoaka isan-kerinandro ny jerena nahitana fiakarany hatrany ny tratry ny valanaretina Covid-19 manerana ny nosy. Ny isa nivoaka ny 17 ny volana novambra 2024 ohatra atao anatin'ny herinandro teo izany hoe ny 20 ka hatramin'ny 20 novambra 2024 tamin'ny fitiliana 7,750 ny totosaina misa 7,700 ny tranga vao marina tamin'ny fotoana io.
ary ny ankatrio isy io raha oharina ny antotanisa farany nivoaka ho an'ny 7 novambra ka hatramin'ny 3 desambra lasa teo izay tafiakatra 77 ny voamarina fa mitondra ny tsimikaretina. Eto amin'ny faritra Analamanga no ahitana tranga betsaka indrindra hatreto. Ahina kosa ny fianan'ny fampiasam-bola ho an'ireo orinasa tsy miankina ho an'ny taona 2024 eto Madagasikara. Raha nambaran'ny groupement des entreprises de Madagascar aton'izany moa ny fanovana ny teti-bola mpanjakana 2024 mahakasika ny zone franche. Abraham Randriamanana. Tsy tratra araka ny napetraka anatin'ny teti-bola mpanjakana 2024 ny fiakaran'ny arkarena fahobe ho an'ny Madagasikara raha nambarany avy amin'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar raha toka efatra faingo 10,100 no noeritreretina ho fiakaran'ny arkarena fahobe anatin'ny ilay fita amin'ity taon'ity. Vinavinaina ho 2,900 izany. Manoloana ny fitombon'ny mponina, iena latsaky ny 100 ny fiakaran'ny arkarena fahobe raha ny fanazavana. Isan'ireo paikady ahafahana manarina ny toe-karena eto Madagasikara ny fampivelanana ny sehatra tsy miankina amin'ny famporosiana ireo orinasa ampiasa vola amin'ny alalan'ny fiainan'ny tahaketra sy ny tahany aba. Tsy tantaratra nefa izany anatin'ny teti-bola mpanjakana ho an'ny taona 2024. Zavatra hitanay ary tsy nampozina mihitsy dia ny fanovana nataon'ny fanjakana ao anatin'le teti-bola an-danàna 2024 izay milaza fa vatana angamba izy dia ny hoe somary ahena ireo avantage ho an'ny orinasa ao anatin'ny zone franche tsy ho atao anatin'ny volan-dalàna manokana toy ny loi sur les zones franches izay nivoaka tamin'ny 1990 tsony ny tombotsoan'izy ireo fa ho atao anaty loi de finance tsotra izay mety hiova isan-taona izany ahina fa tsy hanintona investisseur na eto toerana na any ivelany ao anatin'ny zone franche tsony io volavolan-dalàna voavoaka io ka noho izany tsy ampivelatra ny ekonomia nefa ilaina dia ilaina izay tena hoe incitation ho an'ny orinasa ny ankapobeny sy ho an'ny orinasa zone franche manokana. Miantso amin'ny fifampidinina amin'ny fanjakana hijery vahaolona ho fanarenana ny toe-karena araka izany ny sehatra tsy miankina. Mba ahafahantsika mamaingana ireo olana marobe sy idran'ny sehatra tsy miankina na eo amin'ny lafin'ny lalàna zany, eo amin'ny lafin'ny aratany zany, na eo amin'ny lafin'ny fiscalité zany, eo amin'ny lafin'ny compétence zany dia ny tena angatanay sehatra tsy miankina dia nisy ny dialogue public privé ny anelan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina zany mba ahafahana mizara an'ireo olana marobe ireo ary ahitana miaraka ny vahaolana izay tokony entina ary avana manokana amin'izany izy amin'ireo vahaolana ireo no atao hoe prioritaire zany hoe tena mahazo izy lara-pahamehana avy dia avo ka tokony ho tanterahana aingana dia aingana. Totosa omaly tetsy anosy ny fihaonana teo amin'ny banky iraisam-pirenena sy ireo sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Nivoatra nandritra izany ny mikasika ireo sehatra samy isa 3 izay antenaina mimpiroborobo ny toe-karena amin'ny ankapobeny, isan'izany ny agro-industrie, ny sehatry ny textile ary ny sehatry ny fizahan-tany. No tanterahana omaly teny amin'ny lampantanàna Lankely ny fivoriana andian'ny fahaefatra any ifimpanjariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina tapaka taoriana izay fa iroso amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa ny IPAM. Gaitao Andriatsilavo. Ny taona 2024 no najoro ny IPAM na ny ifimpanajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina ary be ny tanàna misy 330 no mivondrona ao anatiny. Isan'ny mpikambana vaovao anatin'izany ny commune Antananarivo renivohitra nandray izao fivoriana andian'ny fahaefatra izao. Natona atao teto ty fivoriana ity dia fanamariana amin'ny fomba ofisialy ihany koa zany na ny kely ny commune urbaine Antananarivo hiditra ho isan'ny membre ny IPAM ary azotsika sary an-tsaina fa zany fanajariana ny tanàna Antananarivo sy ny manodidina zany tsy misy amin'ny tanànan'Arivo renivohitra dia karazany zavatra mandriga ihany. Mazava ho azy fa ny olombofily dia matoa mofily dia isontena ny voaka ao anatiny izay moa ny fiainana demokratika
dia ny PAM amina atao hoe fikambanana mitsinjo ny tombotsoan'ny daholobe azy zay dia mazava ho azy zany tsaratsara kokoa olofidy no safidian'ny daholobe no mandray andraikitra mivantana fa rimbo ny mpisehatra ny fanazarena ny tanàna ho fampandrosoana mirindra sy maharitra n'Antananarivo sy ny manodidina no tanjona napetraka ary miankina amin'isan'ny mponina no hitondrana ny famatsim-bola. Arakaraka ny isan'ny mponina ao anatin'ny commune no hitondrana izay subvention na famatsim-bola na tetikasa ny anatin'ny commune tsirairay avy fa kosa amporisihina fiara-miasan'ny commune ato anatin'ny tanà satria ny commune miara-mandroso sy mirindra mampandroso ny tanà raha misy anankiray mianatsimo ndray mianavaratra mazava ho azy fa tsy tafahetsika fa le fiara-miasan'ny commune no tena avohitra sy aroso ato anatin'ny mpamina. Ny taona 2024 iroso amin'ny fanatanterahana ireo tetikasa vatsian'ny mpamimavola izay toanan'ny fanjakana sy ireo mpiara-mombonantoka vola ny commune mpikambana tsirairay avy tetikasa izay fantoka amina teboka 4 lehibe ny sehatry ny fitaterana ny fako ny fifamoivoizana ary ny fanajarena ny tany. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika mialoha ny dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy ary. Fois plus de data pour le même prix. Avec Telmanet One Day, maintenant tu as 300 mégas au lieu de 150 mégas avec Mboul, toujours à 1000 arrière. Alors, à ce prix-là, couvre-toi de data. Tape le dièse 111 étoile 1 dièse. Vaovao andramny Gino Ice. Zay zava-pisotro manaleta hety vita avy amin'ny dité natoraly. Azonao jifaina ny avarotra mazatra anao amin'ny vidiny 2,20 monja. M-Top, la marque internationale d'outillage de qualité supérieure, dotée d'une technologie de pointe, maintenant à Madagascar. Pour vos petits bricolages à la maison, jusqu'au plus grand chantier, M-Top vous propose des petits, moyens et grands outillages adaptés à vos besoins. Abordable, robuste, durable et surtout fiable, M-Top c'est la perfection dans l'outillage. Facilitez-vous la vie et soyez gagnant sur toutes les lignes avec une large gamme de produits. M-Top, faire la différence. Distribué par Rucodis Saralalan. Les fêtes en famille, des moments mémorables pour tous. Tous ces préparatifs, tant de joie, de bonheur et d'espoir à partager. Surtout, la télé qui nous réunit. Passons les fêtes ensemble! Le décodeur avec 1 mois sur Access et seulement à 50 000 arrière jusqu'au 24 décembre. Êtes-vous déjà abonné à Canal+? Profitez de 15 jours sur tout Canal+, pour tout réabonnement. Pour plus d'informations, rendez-vous en boutique Canal+. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Maintenant, choisissez parmi nos formations et rejoignez-nous. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Ny 10 Desambra hatramin'ny 7 Desambra izao ny fifaninanana iadina tombotakan'ny Madagasikara 2024 ho an'ny taranja golf. Nanamafy fiatran'ny fahavononany anohana ny mpandray anjara rehetra ny orinasa Telma izay mpanohana voalohany ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Fanadina. Dans la ligne des grandes compétitions sportives déjà sponsorisées par l'opérateur en télécommunications Telma Madagascar, la Telma Golf Cup renforce l'engagement de l'opérateur en tant que premier partenaire du sport à Madagascar.
La deuxième édition de ce tournoi s'est tenue les 4 et 5 décembre dernier au golfe du Rouwendaken en formule Stableford Night et Brut avec les catégories hommes et femmes en brut et net en 3 séries. Junior mixte, senior hommes et dames en brut et net et super senior mixte. Près de 140 compétiteurs, toutes catégories confondues, ont pris part à cette deuxième édition du Telma Golf Cup. Une grande affluence qui rejoint les objectifs de Telma qui souhaite encourager la participation des amateurs à ce sport. L'opérateur donne ainsi la possibilité à tous les golfeurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, l'occasion de jouer, de s'affronter sur le green et de partager leur passion le temps d'un week-end. Une opportunité que Telma continue de promouvoir en sponsorisant le championnat de Madagascar de golf 2021 du 15 au 19 décembre, toujours au Golf Club du Rouwendaken. Les grosses pointures du golf malgache se sont quand même distinguées durant la compétition. La deuxième édition de Telma Golf Cup était aussi une occasion pour Patrick Pizalamida, administrateur directeur général de Telma, de rappeler que Madagascar a aujourd'hui le potentiel en ressources humaines et technologiques, notamment avec la 5G, d'apporter davantage de valeur ajoutée dans la marche vers le développement. On est capable de faire ce qui se fait de mieux au monde et pour ça il faut des entreprises, des entrepreneurs qui sont volontaires, qui veulent pousser, tirer vers le haut Madagascar. C'est la technologie aujourd'hui et contre vents et marées, on va continuer à déployer la 5G à Madagascar. Lafy mavao hafa kosa indray dia manodidina ny zato ankehitriny ny fitarainana voaray CNIDH mahakasika ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny tranga herisetra sy ny tontolony asa no anisany nahazoana fitarainana betsaka raha ny fanazavana. Abraham Randriamanana. 17 taona ankehitriny no nisian'ny fanambarany raisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona izay ahitana andininy miisa 30. Ho an'i Madagasikara, isan'ireo mahatonga ny tsy fanajana ny zon'olombelona ny fisian'ny kolikoly, eo koa ny fifampiarovana amin'ireo vondron'olona mpiara-miasa na ny korporatisma izay miteraka ny tsy fahataterahan'ny fanasaziana ireo tompon'andraikitra voaroroy amin'ny tsy fanajana ny zon'olombelona raha ny fanazavana. Maro karazana ireo fitarainana voarainy eo anivon'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona nandritra ny taona 2024. No mahakasika ny eo amin'ny andininy fa 17 zany mahakasika ny fananatany moa zany indrindra no tena betsaka izay fitarainana izay. Eo ihany koa resaka hoe herisetra mahakasika ireo olom-panjakana piasa zany piasan'ny eo anivon'ny asa-panjakana isa tokony mety ho mpitandron'ny filaminana ireo ary mety ho tsy ho mpitandron'ny filaminana ihany koa. Misy resaka herisetra von'olona tahaka an'izany. Ny fanadihadiana ataon'ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona dia raha ny voafaritry ny lalàna dia mitodika makany amin'ny antenimieram-pirenena, mitodika ihany koa makany amin'ny antenimieran-doholona ary andefasana n'izany ihany koa ny filoham-pirenena sy ny prime ministre mba ahafahana mandray fepetra mahakasika an'ireo trangana fanitsakitsahana zo. Miankina amin'ireo tranga sy fanadihadiana ataony fandraisan'ny filan-kevitra eo anivon'ny CNIDH vahaolana manoloana ireo fitarainana voaray raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Ankoatra izay, isan'ireo zo anatin'ny fanambarana raisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona ny zon'ny fanomezam-baovao sy ny fanehoan-kevitra ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ny sehatry ny asa fanaovan-gazety. Ny mpanao gazety dia manana ny fahaiza-manaony eo amin'ny asa fanaovan-gazety. Rehefa tsy miala amin'ny tandroasina sy ny fanajana ny fitsipitondran-tena dia mitondra anjara biriky betsaka ho an'izay fisitrahan'ny olom-pirenena ny zo ahalala vaovao izay. Dia ao anatin'izay no mifampifehy fa ny olavitra ny mpanao gazety sy ny birao ny olavitra ny mpanao gazety dia voninahitra ho amin'izay fanelanlelanana ho amin'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety izay. Ao anatin'ny fankalazana ny herinandro ho an'ny zon'olombelona, totosandroany tetsy amin'ny parivy Analakely ny antsika fampiratiana ho fampahafantarana ny zon'olombelona, tanterahany ny vaomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona na ny CNIDH, iarahana amin'ireo mpisehatra mivantana amin'ny zon'olombelona miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana. Ankoatra ny herisetra mianjady amin'ireo ankizivavy tsy ampy taona miasa trano, etsy siaro maro ihany koa ny vehivavy tratran'ny izany any anaty tokantrano mitohy araka izany ny fanentanana sy fampifanana ho an'ny fokotany andotam-penina ka faharota amin'ity androany ity. Nambirina Ravelo Orso. Mbola maro ny vehivavy ianjadiany herisetra eny anivon'ny fiarahamonina eto amintsika. Ankoatra ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy tsy ampy taona, misedra izany ihany koa ny ankamaroany vehivavy andrenivohitra. Fikasihan-tanana ao an-tokantrano, teny mahery, herisetra ara-moraly sy ara-bola. Eo ihany koa ny avony sy ny aratra vokatry ny fanendahana
tokony apetraka ary amafisina ireo paikady hoentina iadina amin'ity herisetra mamoetra mianjady amin'ny vehivavy ity, indrindra ny herisetra eny anivony tokantrano. Samy mitovy vehivavy satria ny tokantrano tsy ahaka na fanambadiana fiafiana sy ny rehetrarehetra dia izay mbola sarotsarotra hoe ahafahana zany hoe mba ahafahan'ireo vehivavy ireo zany hoe mba manao dingana zay mba mbola sarotsarotra amintsika amin'ny resaka izao fa tsy anatin'ny tokantrano irery ihany akory fa ny toeram-piasana mbola be dia be zany mbola be dia be dia izay zany ny antony hoe manaovanay karazana fanentana toy izao satria hita hoe tena ilain'le mponina ilay izy. Ny fanololanana no matetika miseho eny anivony tokantrano raha nambarany lehiben'ny Fokotany eto Andraotam-penaka faharoa izay nanaovana fanentanana sy fampafantarana androany. Zay matetika zany dia le dadakely amina zanabady zay zany no fanisy. Ny tena olana zany resaka eo amin'ny niveau de vie le iainana zay zany tena olana dia lasa ohatrany hoe manaonao foana ary ohatra zao nge be da be nefa sehatra fampalalana amin'izany mikasika ny herisetra zany na amin'ny hainao manjery na amin'ny fiarahamonina na eraky ny barao mpanjakana izay dirana na eny amin'ny tomobily taxi be eny ary hitako hoe aoka izay ny herisetra misy le soratra daholo fa nendray koa zany le toe-tsaina mihitsy nefa misy fahaloavana. Tsy aivina mbola ao anatin'ny fankalazana ny 14 andro hiadina amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy izay nanomboka ny 20 volana novambra ka hatramin'ny 10 desambra ho avy izao isika. Hetsika ifanomezan-tanana izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny 7 taona nisy ny fanambarana raisam-pirenena mikasika ny zon'olombelona. Ny maraina teo nisy ny fampiofanana nomena ireo renim-pianakaviana teto amin'ny Fokotany Andraotam-penaka. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia mbola vitsy ny artiste plasticien malagasy tonga eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Maro ny sakana tsy ahafahana mivelatra ambonimbony kokoa amin'ny azany tahaka ny tsy fisian'ny fampianarana mandalina tanteraka izany eto Madagasikara. Miantarandriana ivo. Mitombo ny tanora misehatra amin'ny kanto ara-kendrika amam-bika ankehitriny na artiste plasticien. Vitsy anefa ireo tonga amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izay tontolo izay. Teboka maro no manakana izany raha ny fanazavana. Ny sehatra aloha mbola tsy tena betsaka, ny sehatra afaka anehoana n'le zavakanto. Efa misy izy ary efa mitombo tsikelikely. Sarotsarotra le izy satria na ny à tous les niveaux le izy sarotra. Any amin'ny fiofanana dia efa tsisy école d'art, tena hoe école d'art aloha ny eto, izany hoe autodidacte ny ankamaroany dia avy eo ny amin'ny resaka famoronana na ny atelier tsy voateranana atelier ny artiste, avy eo koa moa ny pression ny fiarahamonina rehetra dia amin'ny famokarana misy vidiny daholo na ny famokarana araka ny hitantsika na ny akora rehetra avidiana ny fotoana ihany koa sarotra ny eo amin'ny famokarana be dia be koa ny akora mbola tsy hitana ny resaka loko pigment sy ny sisa eto Madagasikara dia ny amin'ny resaka fanehoana araka ny voalazako teo mbola vitsy ihany le toerana afaka anehoana an'izay efa misy ihany eto ary efa miezaka ireo sehatra kely maromaro misy eto mifanosika mifanohana na dia hoe samy manana ny asany arany ampiroborobo an'le izy. Isandra misehatra amin'izany Indy 7 taona, taona 14 tany izy no nanomboka nanantotosa kanto ara-kendrika amam-bika ho azy fanehoana ny tsapany anatiny no iompanany sanganasany amin'ny ankapobeny no ny tsy fisiany fampianarana fandalinana an'ity sehatra ity. Ny fitiavana sy ny fikarohana no nahafahany ny roso betsaka kokoa naneho ny talentany. Afaka baka dia avy eo nanao étude en marketing dia au final tamin'izay nanao l'étude en marketing nanao sarobe indray avy eo tsy nirarahan'ilay izy akory dia tamin'iny vao tonga saina hoe inona zany mety aminahy sy inona ny tena passionné anahy. Misy namana manampy anahy koa ohatra manome connaissance tena nianarako zao autodidacte tena hoe autodidacte angamba. Taloha ohatra ny hoe mbola nianatranatra fotsiny dia tsy tena manana busy sy nanana hoe recherche nanao recherche fa avy eo taty aoriana tonga saina hoe tsy ohatra tsisy dikany le izy raha vao manao sary fotsiny na manao sculpture fotsiny na manao miniature fotsiny dia teo no tonga le hoe mila misy réflexion le izy dia mila mametraka concept autour an'le teknika sy le art ataonao.
miankina amin'ny aingam-panahy ny famitana asa iray ho an'ny artista raha ny eto ohatra amam-bolana no nahafahana mita sangan'asa fanehoana ny tahotra anaty. Trangam-piarahamonina kosa indray dia efatra tamin'ireo jolana natanteraka fanafiana n'ireo mpanao asa soa. Tany Atsimo Nosy no efatra tiaka ny avy ao anivon'ny Gendarmerie-pirenena ankehitriny. Namoa ny ainy kosa vokatra ny tifitra nahazo azy ny ray tamin'ireo bizara sakafo Henri Florio. Tratehaka ny Gendarmerie-pirenena manatanteraka fampandrian-tany ao Tranomaro ny efatra tamin'ireo jola miisa 5 na vandoza tamin'ny fanafiana atao ampilira Tranomaro izay namoizana ain'olona iray tamin'ireo mpizara sakafo any amin'ny faritra Atsimo Nosy iny. Handeha hizara sakafo ireo mpiasa avy ao anivon'ny ONG miara-miasa amin'ny mpamma ireto no nisy nanafika tany amin'ny distriktin'ny Amboasara Atsimo, faritra Anosy. Taoriny ny naranesana ny tranga, nirotsaka antsehatra avy hatrany ny mpitandro filaminana ary nanarady ireto jiola ireto. Tratehaka tao Betenomby ireto jiola ireto, izay toerana tsy lavitra ny sehoan'ny fanafiana. Mbola tazana tamin'izy ireo ihany koa ny basy sy ny bala ary ny fanafody gasy fampiasan'izy ireo mandritra ny fanafiana izay ataony. Samy niaiky ny oloka vita ny ireto jiola fa efatra voasambotra ireto ary ny fahadimy kosa mbola karoina fantatra hatramin'ny ity androany ity. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nandray fahefana androany chancelier allemand vaovao Olaf Scholz ny solon-toerana ny Angela Merkel izay nitondra ny firenena nandritra ny 40 taona. Fanadina. Androany no nanatanteraka ny fiainana ny tany Bundestag ny chancelier ny Allemagne vaovao Olaf Scholz izay hisolo-toerana ny Angela Merkel. Olom-boafidy miisa 570 tamin'ny 437 no nandany azy. Raha ny tantara nanamarika ny Allemagne hatrany, ny tena niaraka izany no voafidy ho chancelier fahenina ny Allemagne. Isan'ny niaraha-bazy amin'izao fahalania nitondra ny Allemagne izao, ny filoha frantsay Emmanuel Macron, araka ny fanehoan-keviny tamin'ny Twitter. Ny filoha frantsay izay tokony handrayan'ny Olaf Scholz ny zoma ho avy zao. Dia iny maresaka iraisam-pirenena manankatona vaovao tamin'ity androany fiangatrana nanaraka izany Mandrosoa sy Nadolo Toboko. Vous a présenté Nivavo. Quoi de mieux que cette période où les remises explosent jusqu'à 30% chez Batimax. Alors, rendez-vous chez Batimax, Anjar et Tsaralalan. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.